fampiasa itaray ilojery natao hanampina ny olo-pirenena iara ny fanalambaraka amin'ny Facebook. Fanamboarana foto-drafitrasy miaina amina kajy ambony latabatra fotsiny ny fanjakana. Mampianatra tsy ny sitraka vakasion 2024 ampiakatra ny raharaha ambonimbony kokoa. Dia mbola mikafaliana trano no ianako aminao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity takariva ity. Tonga soa indray tomboky lahy sy tomboky vavy anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS koa manolotra ny arabary manasanao sahady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Miverina mahazo vahana eto amin'ny firenena indray ankehitriny ny fampiasana ny vola sandoka akoatra ny tranga herinandro vitsy lasa tao Antsirabe izay dia fantatra izao fa miparitaka koa ny vola sandoka ao Marolambo ao. Tsy tantaratra ny tena fandraisana andraikitra amin'ny fifehezana izany any an-toerana raha nambarany solomafambahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity. Fanadihadiny Jarmano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Komina miisa 4 no iparitany vola sandoka ao amin'ny distrika ny Marolambo amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao marim-pototra azo avy amin'ny an-toerany. Fividianana omby no nahatrarana izany voalohany ka vola sandoka mitetina iray tapitrisa mahery. Saingina janona ny fampivarotana rehefa fantatra fa vola sandoka no azo nilay tompon'omby io. Miororo ny ponina any an-toerana amin'izao fotoana. Vokatry ny fiparitany ity fampiasana vola sandoka ao an-toerana ity. 10 sy iray tapitrisa ariary vola sandoka daholo reo vola reo. Nenzay any tompony le omby 3 andro taty aoriana niverina tamin'ny tompony. Taverina somatsara ny vola. Tao ambohy milanja nisy vola sandoka 6 hetsy. Dia rehefa naterina teny amin'ny commune moa dia nidorandry zareo le izy. Fa mbola misy vola sandoka hafa ao ambohy milanja tahirizina. Ilazana fa misy le izy. Taty Nosy Arivo nisy tournoi natao zay tao dia nandritry ny balle ny bie nidirana sy ny fivarotana zavatra tao anatiny natafangona vola ray hetsy vola sandoka. Mbola ao io vola io. Aty Batofisaka misy anetsiny maromaro koa tratra resaka fividianana omby. Amin'ny ankapobeny zany dia mpividy omby no ao ambadiky le izy. Ny mampametra-panontaniana anireo mponina dia tsy mbola nisy ny voasambotra nanosamborina mahakasika izany. Na dia fantatra izao aza ny olona mpanao izany hoy ny fanazavana. Inona ny tena antony ary iza no ao ambadika hoy hatrany ny fanazavana. Hatreto aloha raha ny vaovao marim-pototra dia mbola tsy misy olona na ny ray voasambotra na dia fantatra aza fa tafaverina amin'ny tompony le omby. Dikan'izay misy le olona ary mazavazava ihany fa tsy azoko mazava zany hoe inona mahatonga an'le olona mbola tsy voasambotra hatreto aloha. Misy le olona atao hoe nitsoaka fa io moa fifanomezan-tanana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana ka dia antenaina ny tokony ahitana vokatra. Ny fangatahana zany amin'izao dia hoe tokony ezahana farany mafy ny anatevenana an'izay lafin'ny fandriam-pahalemana izay fa manjary ny vahoaka izay efa mijaly fa diranovana manantena mba hisy vola ho azo rehefa avy mivarotra omby lasa mitaintaina ny raha hoe vola sandoka ve ty azoko ty. Mihamavesatra zany ny tontolo andro ohatrehan'le vahoaka ao Marolambo noho ny fitaintainana ateraka io fiparitahana vola sandoka io. Mazava ny lalàna mahakasika ny fampiasana vola sandoka eto Madagasikara. Fa milohy ny lalàna hiasa anterivozina mandra-pahafaty izay manao sy mampiasa vola sandoka. Hatraizany fampiarana io lalàna io satria taratry ny gaboraraka amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-pirenena ny zava-misy ao Marolambo izao. Rehefa izy no mianatra sy misy ny lalàna eto amintsika. Anatitra tolo-dalàna niainga avy tamin'ny volavolan-kevitra eny anivon'ny filan-kevitra munisipaly komina Antananarivo renivohitra ho fampanaran-dalàna sy fanatsarana ny fitaterana kodiaran-droa ny vondro ny mpitatitra taxi moto eto Madagasikara. Ny vohitra izany sy nandritra ny diabe nataon'izy ireo izay niainga teny Anosizato hatreny bypass Androany manohitra hatramin'ny farany ny fanomezana vahana ny taxi moto tetsy ankilany kosa ny fikambanany mpitondra taxi eto Antananarivo. Ando Miaratina sy Tahirinaina. Mbola niziriziry tamin'ny heviny ny mpitondra taxi moto fa anao ny fomba rehetra ampanaran-dalàna ity sehatra ity. Ny vohitra izany nandritra ny diabe nataon'izy ireo Androany niainga teny Anosizato ny mpaka hatreny bypass.
nambarany vondrony mpitatitra taxi moto eto Madagasikara na ny VMTM fa natitra tolo-dalàna ny ainga avy tamin'ny volavolan-kevitra ny arahany mpisihatra eny anivo ny fiadidiny tanàna na Antananarivo izy ireo ampanarahana-dalàna ity sihatra ity. Izahay dia efa manana volavolan-kevitra izay le nieritreretina ho avadika ho lalàna ho tapahana ao anatin'ny délibération conseil municipal. Ao anatin'izay zany izahay no amelabelatra amin'ireo conseil municipal ny tanjona sy ny vina ary ihany koa ny rafitra izay efa napetrakay mba hanatsarana ny asan'ny taxi moto. Marihina eto mbola tsy misy zany hoe lalàna fen'ny moto aloha voalohany indrindra eto amintsika. Ametraka zany izay aloha lalàna fen'ny moto. Ao anatin'izay ihany koa no amoahanay ny lalàna ahafahana mifehany hoe taxi moto. Rehefa mipetraka zany ny lalàna ahafahana mifehy moto dia mametraka ihany koa izay ny lalàna mifehy taxi moto hoe azo tokony azo ampiasaina eto Madagasikara zany rehefa ilain'ny mpanjifa sy ny sarambamim-bahoaka zany. Efa tsy lany teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ny tolo-dalàna momba ny taxi moto kanefa toy ny nasisika ihany zany amin'izao fotoana izao. Tranga izay maneho ny tsy fanajana ny tany-tan-dalàna. Tokony andrefepetra manoloana izao tranga izao ny fitondram-panjakana fa tsy taza-potsiny hoy ny fikambana ny mpitondra taxi eto Antananarivo. Toy ireo tsy manara-dalàna indray mantso no mahazo vana eto amintsika asangy ireo mpisehatra ao anatin'ny fanaran-dalàna kosa mifanohitra amin'izay. Tany demokrasia tsika. Tany demokrasia zay raha rehefa zay zany hoe tsy lany le lalàna dia tokony ho hajaina. Fa tsy hoe rehefa tsy lany le lalàna dia forcenao foana zany isisika zany hoe tsy maintsy olan'iny io zavatra io ho an'le olona izay mitaingina an'ireny moto reny zany ka manao asa fitaterana. Jerevo ny assurance an'ireny fa ny assurance an'ireny dia tsy azo ikaramana ny moto. Ka raha sanatria zany misy fahavoazanantsika izay mitaingina an'ireny taxi moto reny dia aloha tonga dia tsona fa dia miala maina fotsiny nareo fa tsy etohan'ny assurance no oviana. Tokony ho fatarin'ny mpandeha tsirairay zany zay zavatra zay. Marina fa hoe tsy mananasa izy zay tsy miamana an'izay fa zao aza mangalatra ny asan'olona aloha ny tena marina. Fa maninona ny mpivarotra amoron-dala enjehana atao aza lamba. Fa maninona ny taxi moto zay tsy ara-dalàna ary rahantsika malala angamba fa raha ny accident miseho eto Antananarivo dia avy amin'ny deux roues daholo ny ankamaroany. Ka zany rehetrarehetra zany dia mbola tsy mitatra ilay izy tokony handray fepetra amin'ny fanjakana fa tsy hoe fanaovana démonstration ny fanaovana rehetrarehetra akory dia midika fa hoe tokony hiditra ao anatin'ny ara-dalàna fa matotsy lavina lizy teto amin'ny tanàna Antananarivo dia tokony ho hajaina zany ny hevitry ny filakevitry ny tanàna Antananarivo. Magaga ary mampametra-panontaniana ho iatrany ny fanazavana ny nahazoany vondron'ny mpitondra taxi moto alalana avy amin'ny préfecture anao Diabe amakivaky ny tanàna androany kanefa tsy mbola ara-dalàna akory. Raha nangatakany anao izany kosa ny avy tamin'ny taxi ville dia nolaviny zany ary ny afara tamin'ny fisamboran'olona mihitsy aza. No antitra nyterin'izy ireo fa tsy naika hatramin'ny farany ity tranga ity ny mpitondra taxi ary namitandrina sady fa isy ny hetsika goavana ataon'izy ireo raha miziriziry amin'izao ny tompona andraikitra. Taxi moto zao tsy ara-dalàna nangataka autorisation na azo dia zao zany izay koa zany rehefa mahoavy ny fotoana ka mbola misy ny fandaninana io amin'izao fotoana dia izay vonona lalandava koa zany ary lahatra ohatry ireny ary ny taxi efa vonona ivonona zay satria maty ny asanay ngamba tadidinareo tsara le ministra amin'izao fotoana izy ny teny mihitsy hoe zoan'ny olona ny manao grevy dia tazominay amin'izay le izy. Mbola misisika zany ka na hoe mbola ho alefa ao anatin'ny tolo-dalàna io zavatra io dia mbola mamerina fitenenana iray ahako tany amin'ny AG hoe izandry Amanarivo Joselin na Ialay nitarika ny taxi higrevy. Zoanay zany ny manao an'izany zavatra zany rehefa vao hitsakitsaka ny fitadiavanay. Ny taxi moto zany nangataka lalana izay tsy ara-dalàna mangalatra ny asan'olona dia anao Diabe ka izay koa zany rehefa mba misy ny fotoananay zoanay no mitaky satria vao hitsakitsaka ny asina mahataxi anay potika sady efa potiky ny express Mazda zay potiky ny clandestin base crème mangalatra ny asanay sy ny plaisir mbola potika koa amin'ireo taxi moto reto ka aminay zany tena tsy mety zany zay zavatra zay. Novoaboasy ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity ny tsy fahombiazan'ny fitondrana anisan'ny notsika fon'izy ireo ihany koa moa ny fomba mamoehatra na zatra ataonyity fitondrana ity. Mamintina amintsika ny mahakasika izay ho an'ny androany Asina Andriamalala sy Mathieu Prince. Tompondakan'ny fampanantenana pokaty ny fitondrana Rajoel hoy ny fandaharana miara-manonja androany. Araka nambaran'ireo mpiatsehatra dia tsy magaga ro tahaka izao ny manjo ny vahoaka noho izay fampanantenana pokaty isak'izay mihetsika izay. Makasika ihany le fampanantenana zany hitako moa tany amin'ny gazety nivoaka io maraina io
dia misy ny manao hoe décernena natolotra azy le hoe amin'ny champion ny industrie zany filoam-pireneny zany fo izy le gazety tao misy kisarisary reny nanao de hoe aleo omenanao koa ty champion promesse zany hoe tompon-daka amin'ny fampanantenana tsy tanteraka ny dikan'izay satria promesse moa fampanantenana tsisy tanteraka ny akamarony fa vao mahita vahoaka vao mahita folona araky ny teny frantsay dia tsy voafehy mihitsy ilay hoe ndia ampanantena nyity ndray nefa ny eo tsy nisy tanteraka de le makasika manokana n'ilay ministry ny ankoatr'izay dia manararoatra ny fahefana eo am-pelatana ny mpitondra sy ireo mpiasam-panjakana sasantsasany hoetrany ny miara-manonja ny mpiasam-panjakana ny tompona andraiki-panjakana izay manana asa manana andraikitra ao anatin'ny asa-panjakana dia manararoatra avokoa ny akamarony indrindra fa ny mpitondra satria manome ohatra ratsy ilay mpitondra ny amin'ny fangalana tombotsoa miopapana manokana tsy mbola nisy toy izany tato anatin'ny nazahoantsika falevatena hatramin'izay nazahoantsika falevatena raha izay zany efa saritsara l'izy resaka censure io censurena ny MBS ary tsy ny MBS re tsy maninona tononika tokopakopahako tanana ireo hainao manjery toy ny ABC ary ny Real TV izay tsy ao anatiny ray tambazotra satellite efa niteneniko teto izay fa niteneniko tany amin'ny hainao manjerinareo izay hainao manjery tsy miakina satria nahoana satria anareo tsy mpanaradia nyity fitondrany ity satria anareo tsy mitovy hevitra amin'ity fitondrany ity ka mba tsy hahenonindreo le vahoaka malagasy zay tratra lavitra andrina any ambany ravikazo rehetra any any amin'ny faritra any amin'ny commune any amin'ny fokotany lavitra zany zay io ihany ny lalana anankiray ahafahandreo manaraka le vaovao maro lafy dia ny sakanana dia namoronana antony ny sasa moa tsy namoronana antony tsy namano ordonnance fa tonga dia amin'izao fotsiny hoe tsy mandefy ianareo vita ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao eto amin'ny MBS sy ny radio Mada ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 ora sy sasany. Ny pejy fahasalamana dia misoko mangina ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara. Tsikaritra ao anatin'izany sy hoy ny fampitam-baovao fa miantona hatrany fa miha-tanora hatrany ny olona ahitana ity tsy mikaretina ity amin'izao fotoana izao. Mila amafisina araka izany ny fanentanana eny fotony izay anisan'ny tena lesika eto amintsika. Ando miaratiana sy Tahiriny Aina. Tsy mitsaha-mitombo ny olona mitondra sivotilika miara-miaina amin'ny VIH sida maneran-tany. Ary isan'izany eto Madagasikara. Raha nitatitra navoaka ny sampandrarany firenena mikambana momba ny sida tamin'ny taona 2022 dia tombalana olona vaovao 10 etsy sy iray tapitrisany ho tratra ny otrikaretina VIH tamin'ny taona 2022 ka tovolahy sy tovavy eo anelanelany 5 hatramin'ny 20 taona ny 5 alina sy 2 etsy amin'ireo. Olona 4 isan'andro no tratra ny VIH ary olona iray isa minitra no mamony ainy no ny antony mifandraika amin'ny VIH sida. Izany hoe olona manodidina ny 5 alina sy 4 etsy no matin'ny sida tamin'ny taon-dasa iny. Ho antsika eto Madagasikara, manodidina ny 2 sy 4 alina ny olona everina ho miaina miaraka sy mitondra tsy mikaretina VIH. 7 alina no vita fitiliana ary vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina. Raha nitatitra navoaka ny toy ny mpanatanteraka ny ady amin'ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara tamin'ny ity volana aogositra 2022 ity. Miha-tanora hatrany ireo olona ahitana ny tsy mikaretina ireo satria raha mbola manodidina ny 15 taona zany teo aloha dia hita fa misy tanora 14 sy 16 taona voatily ankehitriny. Tsy ampy ny fampahafantarana sy fanentanana momba ity aretina ity hoy ny mpanentana ara-pahasalamana. Tsy ampy ny antsika zany eto Madagasikara tsy dia ampy loatra le fanentanana ny tanora amin'ny akapobeany hoe misy an'izao aretina izao dia misy ohatr'izao zay zany tena ilaina le hoe fanentanana amin'ny akapobeany zany tena ilaina fa tsy ireo persona cible ihany zany tokony hoe entanina. Ny amin'izao mantsy ny tena hoe anina aloha amin'izao zany dia le persona cible le hoe ny MSM, ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, ny vehivavy mipampanofa tena, ny mpitsindrona zava-mahadomelina. Nefa tsika any tsy tokony ianina amin'izay tsony fa efa tokony hanao ny population générale zany tsika satria zay no antony mamparitaka be an'ilay aretina. Dina ambany dia ambany zao ny sahalantaonan'ny ankizy. Raha ho anahy manokana zao ny ankizy raisiko farany efa nisy 15 taona hoe hoe porteur sain izy amina resaka VIH. Tena hoe efa memidina zany le ankizy mitondra dia ny tena cible matetika dia ny tanora eo anelanelany 15 ka hatramin'ny 20 taona. Ireo ankizy ireo zany ireo le tena hoe ao anatin'ny adolescence izy tsika mbola le tanora salatsala mihitsy zany zareo dia tsika zany tokony hoe
hiezaka zany tsika manome connaissance an'zareo, manome torohevitra sy ny sisa. Aretina azo tsaboana ny VIH raha vao tsily ara-potoana. Miainga avy amin'ny fahatsapatena ny rehetra no fitiliana sy anantona ny toham-pahasalamana no ahafana manatratra ny tanjony. Maro mantsy ireo olona mitondra tsimbokaretina kanefa mirihary eny anivon'ny fiarahamonina no mitahotra sy ny tsy fahafantarana. Tsy mahafaty ny VIH raha voaray an-tanana mialoha isika. Efa misy ny traitement, tsy fitsaboana fa traitement ary miaina toy ny olon-drehetra ihany ny olona voa amin'ny VIH. Tsy misy famantarana ety ivelany hoe mitondra ny tsimbokaretina VIH. Zaho eto zany dia manentana hoe manatona tobi-pahasalamana, maimaim-poana ny fanaovana fitiliana, maimaim-poana ihany koa ny fanarahana ny traitement, mbola maimaim-poana ihany koa ny fanentananay mpanentana ara-pahasalamana antsika rehetra mandeha midiny eny amin'ny rehetra rehetra eny. Fa izay fotsiny eto dia mangataka kely zay fa tena manao ny ainay tsy ho zavatra mihitsy zany amin'le za amin'io ariady amin'ny tsimbokaretina VIH io. Fangatahanay zany dia zao hoe tena kely ny makaty aminay zany, fa tena hoe tena fitiavana be ny anaovanay an'le asa. Zay nefa endrandray a ohatrany hoe voatendra-tsy ohatrany hoe zay zany le mpanaparitaka aretina. Zay koa tsy olona inona fa zay mpanentana ara-pahasalamana miady amin'ny tsimbokaretina VIH sida dia tonga avintsika manantona fa maimaim-poana ny fandraisana tanana eto zay mbola vonona ny andray an-tanana antsika rehetra. Maimaim-poana ny fitsaboana ny tsimbokaretina VIH sida eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitiliana ihany anefa no ahafahana mahafantatra ny fisiny ka tsy tokony ho atao atsirambina. Ankoatra ireo voalaza tetsy ambony, tokony ampitombona ihany koa ireo mpanentana ara-pahasalamana midiny ny fotony izay mandray anjara betsaka amin'ny ady amin'ny tsimbokaretina VIH sida ho iatrany ireo mpisehatra. Pejy fampianarana dia nanao ny fomba rehetra isitrahana ny tambin-karama ny mpampianatra ny kirakira ny fampandehanana ny fanadina-panjakana bakaloria saingy nandamokatra izany sy mahatsiaro tena ho voailika sy voarirariran-trany araka izany izy ireo hatramin'izay no ny fampanantenana pokaty ny laza ny tsy anaiky intsony ary ampiakatra ny rara ambonimbony kokoa izy ireo. Isy ny fihaonambe ny mpampianatra eny Ampeflora Ampitso ka amin'ny fotoana io no anapahana hevitra ny makasika izay. Anymiaratina sy tahiry ny anatrany. Dingana maro no efa nataony ireo mpampianatra ny kirakira ny fampandehanana ny fanadina-panjakana bakalaurea teo isitrana ny vakasion ho an'ny taona 2024 izay tsy mbola eo am-pelatanana hatramin'izao. Ho fitsinjovana ny mpianatra fa ihany koa fanajana ny tokony fanaovana teo amin'ireo ambaratonga mpahefana sy ny mpampianatra no nahavitany ny fanadinana. Vidy ny valiny ny fanadinana. Nivadika tamin'ny teny nomeny ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany dia ny filohan'ny université ka mahatsiaro voafitaka tanteraka ireto mpampianatra ireto. Tsy misy ajany mihitsy ny mpampianatra eto Madagasikara manoloana ity tranga ity. Naomby moa ny fihaonana tamin'ny président université satria efa naka audience teo zay tsy mety ny raisiny mihitsy. Ary tena mampalahelo anay io président université dia tsy mitana ny teny nomeny. Izy nilaza taminay tamin'izany hoe mandritra session anabaka teknika no zarainy aminay ny vacation tamin'ny 2021 hatramin'izao nefa mivaly mibaka dia mbola tsisy resaka tsisy dinika mihitsy le izy. Dia tamin'ity an'io ty moa zay nanao fotoana tamin'ny tato amin'ny présidence hoe anatitra ny liste ny nanao ny baka rehetrarehetra zany le jury io resahany io dia tonga tato indray zay dia tsy voaray fa hoe rapitso indray hono zay no raisina anatitra le liste. Dia tena mampalahelo anay mpampianatra zany dia ohatrany hoe zay zany tena hoe voarirarira foana zay dingana kely rehetra ataonay nahajainay ny tenin'ny président tamin'izany hoe aza kotabainareo ny ankizy amin'io baka io fa aleo izy andeha hizotra pilamina fa lanjo manjary victime nefa efa najaina daholo ny rafitra tanatotra rehetrarehetra tsy misy voka mihitsy le izy zay. Tena mahatsiaro tena mangiry firy tena efa mahantra mihitsy ny mpampianatra eto Madagasikara toko. Tominy mikipy sy manentsy tadiny manoloana ny fahavoazan'ny mpampianatra ny tompon'andraikitra ankehitriny. Tsy mahalala izay fahoriana iainan'izy ireo fa faly mampanantena tsy misy ary tsy menatra ny mivadika amin'ny teny nomeny hoy ny fanazavana. Ampiakatra ny raharaha ambonimbony kokoa izy ireo manoloana ity tranga ity. Tokony ho taona fotsiny ny fanadinam-panjakana amin'ny taom-pianarana ho avy io raha izao zafa misy izao. Tsy maintsy andray fanapa-kevitra zay mahakasika an'ilay izy satria izareo anatin'ny fitondrana sy mpitatana minimody fanina dia ohatrany hoe tambatambazana foana izahay ao anatin'ilay izy ka andray fanapa-kevitra izahay na inona décision raisiny eo amin'ny fitondram-panjakana raha pitso ary tadio fa misy ny fitondrana mahefa eto amintsika dia ny lafin'ny fitsarana zany
rehefa tena tsy ety hidinika aminay ianao Andriamatoa président université dia ho avy izahay amin'ny angady sy ny arina. Aleo hipetraka ho an'ny blanche ny taona manaraka iny ho an'ny examen rehetra satria tsy izay mpampianatra irery ireo ihany no lasibatra ao anatin'ilay izy fa manerana ny faritra Ray Manontolo. Fa izay ihany no hita hoe mihetsika dia ohatrany hoe izay mibevava sy takotakomana resaka dia izay mahatonga ilay izy hoe ahodikodiny eo foana makatsy dia makaroa fa ho avy izany ny dingana ao ataonay rapitso satria tsika fa samy tsy hifanaja ihany fa tapitra iny ny examen vita mivaly tsara ny baccalauréat. Ilamina avetsika Andriamatoa filohan'ny université sa ikorotana apetraka aminao fanontaniana. Tsy misy zavatra mandeha eto amin'ny firenena raha ny fanabeazana izay fototra ingany fampandrosoana no izahana potehina sy tsy omena asiny toy izao ho iatran'ny fanazavana. Mila fanarenana goavan'izany izay miainga avy amin'ny firaisan-kina ny mpanabe rehetra. Tsy manaja ny teny nomena ny lehilahy lehibe. Raha ny teny nomena anay tamin'ny fotoana dia hoe lehilahy lehibe mifanaiky itsika fa alefasy ho baky io. Azonay nataony tsy nandefa n'iny baky iny fa no fanajanay ny sotoavina ny mampanabe anay. Fa tonga kosa zao ny fotoana tena tapitra le examen vitanay ny examen manontolo fa ny volanay tsy nomena zay nangataka fanajana hatramin'izay dia zareo tsy nila fanajana angamba matosa nanao anay ohatr'izao. Zay angamba no avy ny fampianarana moa zany eto amintsika dia simba tanteraka simba tena simba. Zay nefa ny tokony ilaina firaisan-kina ny mpampianatra zay firaisan-kina ny mpanabe rehetra zay zavatra zay hoe le fampitehany fanabeazana eto mihitsy ny tokony ho hareniny. Ifampitaona etsy amin'ny lycée moderne Ampifloa Rampitso ny mpampianatra maro tsy nisitraka vakasion nanomboka ny taona 2024 aneo firaisan-kina sy ara-idinika ny fanapahan-kevitra manoloana ity tranga ity. Iverinany amin'ny distrikany Marolambo indray isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia tsy tokony ho ararotina ny mahatany lavitra andrina ny faritra amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa lazaina fa manara-penitra ho iatran'ny ny solombavam-bahoaka ao Marolambo androany. Misy ny fampanantenana ataon'ny fanjakana saingy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy any fotony ny zavatra izay tanterahina ho iatran'ny nambarany. Sharmano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny anangana Braony Zandary ao Marolambo tsy mbola mandeha ny asa hatramin'izao na efa hita tao anatiny teti-bola-panjakana zay izany. Tsy ampy ny fanadiadiana tany ifotony amin'ny fanatanterana ny asa hoy kosa ny solombavam-bahoaka any an-toerana ka sarotra ny anantenana ny favitany ilay asa io ho iatran'ny nambarany. Tokony iverina anao fanadiadiana ifotony mihitsy aloha ny fanjakana fa tsy manao kajy ambola tabatra fotsiny tahaka ireny hoy ity solombavam-bahoaka ity. Miangavy aitsio indray mandeha sy ka exceptionnel ho an'ny Marolambo fa tsy mitovy amin'ny manangana trano eto Antananarivo manangana trano any. Ny mitona entana makany Marolambo zany efa 2,000 ariary mialeo manoro. Adodomy io na ny durée anatanterahana ny asa tokony tarina be. Ny volana tanterahana ny asa ataovy intelo avoeny fa tsy mahavita an'io raha mbola vola mitovy amin'ny eto Antananarivo. Raha tiana tena ho atao le izy ampitomboy le vola miverena mihitsy aloha midina ifotony dia mijery teti-bidy vao miverina manoratra fa tsy havita ninninna raha le sora-bola misy amin'izao. Ekena fa sahirana ny mponina ao Marolambo saingy tsy tokony ho ararotina ho atao fitaovana sy isehoana fotsiny ihany ho iatran'ny ity solombavam-bahoaka ity. Nampahafantahan'ny ONG Ilotsera Androany fijoroany tetikasa Itaray eto amin'ny firenena. Izy tseraka izany no natao mba hiarovana indrindra ny zon'ny olona tsirairay hiara ny fanalahamandragana ny fanitsakisana ny zony amin'ny tambazotra tserasera fa indrindra ny Facebook. Sharmano Menjanahary sy Andra Kotomalalatrany. Tsy mbola voafeny malagasy ny fomba fampiasana ny tambazotra serasera eto amintsika, indrindra fa ny tambazotra Facebook. Zary lasa fitaovana ho fanaratsiana ny olona tsy mitovy hevitra sy analana baraka mihitsy aza izany indraindray. Efa betsaka no lasibatra, saingy betsaka no tsy mahafantatra ny lalàna tokony mifehy azy rehefa tratran'izany ny olom-pirenena iray. Fa matetika dia mionona amin'ny fialan-tsiny fotsiny satria betsaka no tsy mahafantatra ny zony manoloana izay fanalam-baraka ataony sasany inina atao izay. Etaray, tetikasa mahatra 12 volana izay toana ny USAID ho tanterana eto Madagasikara. Tetikasa izay natao hitaridalana sy anory ny olom-pirenena manoloana ny tranga tahaka izany.
tafiditra tanteraka mihitsy, tafiditra tanteraka satria mazana ny olona ny ry fitaovan-tsiratsira amin'izao fotoana, indrindra ny teknôlôjia vaovao, zavatra tsy nianarana, zavatra tonga tamintsika ohatr'izao fotsiny, dia matetika ny olom-pirenena sadaikatra ihany, lasa na mitoy ny fifanompana na mangina fotsiny, nefa ny zon'olombelona fototra ilay tsy voaja, satria amin'ity zoanabako ity moa zany raha hoe ny fototra iangana dia hoe tokony hitovy fanajana ny zon'olombelona ivelan'ny aterineto sy ny tambazotra sosialy sy ny ao anatiny zany. Dia izay mahatonga hoe tokony tsy salasala ny olom-pirenena, na ny mpanao gazety, na ny olom-pirenena tsotra, na ny OSC, na ny zasy anao fotsiny rehefa mahatsapa hoe voaopa na nisy namitaka tamin'ny Facebook sy ny sisany, dia afaka manantona ny tetikasa hita ray sy ny ONG Ilontsera. Nisy ny atrikasa izay natao ka napetraka voalohany tamin'izany ny fampafantarana ny zon'ny tsirairay manoloana indrindra ny tranga miseho amin'ny tambajotra ireny. Ao anatin'izay zao ohatra ny zo amin'ny hoe fahafahanao miaro ny mahakasika ny fiainanao manokana, eo ihany koa ny hoe zo amin'ny fahazonao resaka information zany torohay mahakasika na zavatra anankiray ny tranga eto amin'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny hoe tokony ilatsika fitandremana sy mila homalina tsara zany amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera sy fanaovana serasera anatin'ny NVACJR sy ny amin'ny abaka mba ahafahanao manao serasera mampandray andraikitra ny olona bebe kokoa, ary ihany koa manaparitaka vaovao marina sy efa vita ny hoe vaovao marina sy efa voafe zany ao anatin'le izy, ary eo koa hoe mila fahaiza-manao le izy, ary mila fahafantarana le hodidina esana aloha, zay ianao vao manaparitaka an'izay. No mafisin'izy ireo tao anatin'ny fanazavana fa tari-dalana ho fanorona lalana tokony izoran'ny olona mahatsiaro fa vohitsakitsaka ny zondy no ataony etaray izay novolavolainy ny ONG Ilontsera ity, indrindra fa mahakasika ny fanatonana ny mety ho fitoriana atao eny anivon'ny cybercriminalité. Hiatrika lalao fifanitsanana iray sampirenena tao an'i Maroc ny 7 hatramin'ny 17 septambra ho avy izao ny barian'i Madagasikara. Firenena 12 no andray anjara amin'ity lalao fifanitsanana ity. Ankoatra dia mety hisy ihany koa ny lalao ara-pirahalahiana ionana amin'ny Mali sy Moldavia ataon'ny ekipam-pirenena malagasy. Onjalalaina Ranaivomanana sy Tokra Marla. Andray anjara amin'ny lalao fifanitsanana iray sampirenena ho tanterahina Andraba sy Casablanca ny Maroc ny 17 ka hatramin'ny 17 septambra ho avy izao ny barian'i Madagasikara, raha ny tety andro navoaka ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Ekipa-pirenena 12 no andray anjara amin'ity lalao fifanitsanana ity. Ekipa-pirenena 12 araka izany no ihaona amin'ny bare mandritra ity fifanitsanana ity. Raha tsy haivina dia efa namoaka anarana mpilalao miisa 70 andray anjara amin'ny lalao fampivondronana ny mpanazatra ny bare Nicolas Dupuis. Araka ny fampitam-baovao nataony tao anaty tambazotra serasera dia ho avy tsy ho ela ihany koa ny fanolorana amin'ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny federasiona ny lisitra ireo mpilalao miisa 420 hiatrika ity lalao fifanitsanana amin'ny Maroc ity. Mety hisy ihany koa ny lalao ara-pirahalahiana sy ho fanazarantena ihaona ny bare amin'ny ekipa-pireneny Mali sy Moldavia amin'ny volana septambra raha ny sosokevitra naroson'ny mpanazatra. Raha ny tety andro efa napetraka ny Confédération ny baolina kitra aty Afrika na ny CAF dia nisy ny fihaimorana ho an'ny lalao any andro fahatelo sy fahefatra amin'ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny CAN noho ny fantsiana ny fandaharam-potoana amin'ny dingana farany amin'ny fifaninanana izay atao an'i Côte d'Ivoire. Mitana ny laharana farany eo amin'ny vondrona misy azy hatreto ny barian'i Madagasikara, taoriana andreseny Black Stars telo no ohatra sy ny nanaovany ady sahala izay noray tamin'ny lalao nihaonany tamin'ny Palanca Negras tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany dia mpilalao baskety tanora miisa 700 avy amin'ny faritra folo manerana ny nosy no mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho tompon-dakan'i Madagasikara sokajy lasaky ny 14 taona na ny U14 Antsoroany Mandidy. Nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo ity lalao fifanitsanana ity ary efa miditra ao anatin'ny dingana famaranana nanomboka androany. Amin'ny alahady ho avy izao kosa no anatanterana ny lalao famaranana any amin'ny kianjan'ny bika Antsoroany Mandidy Bonglava. Klioba 20 avy amin'ireo faritra folo ireo no mandray anjara. Ekipa 20 ho an'ny sokajy zazavavy izay mizara ho vondrona 4, raha toka ekipa 13 izay mizara vondrona 7 kosa ny any zazalahy.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia tsy nisy ny matso, tsy nisy ihany koa ny afomanga nandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantenan'ny Ukraine androany 14 aogositra noho ny mbola fisiany ady ao amin'ity firenena ity. Ahina iarasy ny toedrara any an-toerana enim-bolana ty aorian'ny andohany ady teo amin'ny Russia sy Ukraine. Fanadiadiny onja lalaina Ranaivo Manana sy Tokra Marla. Niavaka ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantenan'ny Ukraine tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Tsy nisy ny fety fankalazana tany an-toerana tamin'ity andro ny 14 aogositra ity noho ny mbola fitohizan'ny ady eo aminy sy Russia. Tsy nisy ny matso sy ny afomanga tany an-toerana. Ireo fiara mifono vy rosianina nodorana nandritry ny ady teo amin'ny rotonta no naseho tao amin'ny tanàna Kiev ho fanamariana izay fankalazana ny fahaleovantena izay. Raha tsy haivina, efa nandritry ny embolana izay ny tao anatin'ny ady tanteraka ny tany Ukraine. Sivily sy miaramila maro nefa namony ainy nandritra izay enim-bolana izay. Ukrainianina nalony maro ihany koa nefa nitsoaka ny fireneny no nitahotra. Voarara ny fanaovana famorim-bahoaka ny Ukraine ho amin'ity androany ity, na dia sokajiana ho isan'ireo andro manatantara ny Ukraine zany andro ny 14 aogositra. Mbola manany amin'ny aty aratsy ny toedrarahany an-toerana ihany koa moa ny tompona ndraikim-pahefana ny Ukraine enim-bolana ao ty aoriana ny bohan'ny ady. Mbola mitohy hatrany teo ny fanafiana ataon'ny tafika rosianina. Manoloana ny zava-misy any an-toerana dia nilaza ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky fa hanao fomba rehetra iarovana ny andreo Ukrainiana sisa tavela ny Ukraine ary koa vonina ny anome valosoa andreo izay manohana ny tafika Ukrainiana. Nanamafy ihany koa moa izy fa mbola vonina ny amaly ireo fanafiana sy zera-bomba ataon'ny tafika Rosiana. Nampatsiahy tokony hanajana ny tsakany sy andavany ireo fepetra fiarovana rehetra napetraka any an-toerana toy ny fanajana ny couvre-feu ihany koa ity filoham-pirenena ity. Dia ny vaovany maresaka iraisam-pirenena iny ary no manakatona am-pezin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao atranty ny anaraka izany hatramin'ny farany aory ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News no hanarahantsika ny fandaharana SAI. Vahin'ny Lelira Faralahy sy Clémence Rarnerina amin'ity androany ity ary i Fernand Selo izy moa dia sady mpanao gazety no influenceur ihany koa. Aorin'izay no hanarahantsika ny horonan-tsary brisé par mon ex. Izay ihany koa ary no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.